Hi! Hianatra prononciation indray isika anatin'ity vidéo ity izany hoe fomba fanononana. Ireto teny manaraka ireto izay hitako somary sarotsarotra kely fa rehefa averimberinao foana le izy dia ninao fa ovafehinao ihany. Voalohany ny 3. Izany hoe tadio ny TH, rehefa manona TH isika amin'ny teny anglisy, amerikana moa zany dia atao anelanelan'ifiny lela, izany hoe 3. Raha ataoko miadana be izy dia ohatran'izao hoe 3. Izany hoe avy manao le TH ianao dia manao le R indray, 3. Ohatra izany hoe I bought 3 apples. Izany hoe nividy paoma anankitelo za. 3 izany moa zany midika hoe telo. Manaraka ny water. Raha ataoko miadana, water. Rano ny dikan'izy io. Ohatra, would you like a glass of water? Ianao ve mila verre d'eau? Izany hoe ianao ve mila rano? Izany hoe verre d'eau izy amin'ny teny frantsay. Ny fahatelo dia ny choir. Fanoratana azy io hitanao io ny famaky azy choir. Chorale no dikan'izay. Ohatra fehezanteny miaraka aminy, are you a member of a choir? Izany hoe ianao ve membre na chorale. Farany ny iron. Fanoratana azy io hitanao io izany hoe tsy iron fa iron. Dikan'io dia mipasoka. She has learned to iron from her grandmother. Izany hoe ny bebeany no nampianatra azy ny pasoka. Dia izay indray no prononciation androany. Somary averiko farany voalohany ny 3. Tao aingana izy dia 3. Faharoa water. Raha aingana water. Fahatelo choir. Farany iron.